mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miarahaba anao indray tratra fotoana izao, miarahaba tsika rehetra izay manaraka ny mana isan'andro ary indrindra mirary sofeno anao ny hanim-panahy izay ho antsika isan'andro eny hitondra hero atsika mandrakariva azahoantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra tsy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika ihany fa eo amin'ny fianakaviantsika, eo amin'ny fiainam-pirenena koa aza. Ny irina indrindra dia handray fampianarana hatrany avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika satria hitatsika raha nanomboka izao bokin'ny Josoa zao sika hatria bokin'ny Josoa no raha atsika izao dia tena zava-miafina mba ahatonga atsika hahay mandresy ary mangataka aminao zahay anio. Raha andinika ny teninao zahay dia hanovo aim-panahy vaovao indray, fahazavantsaina vaovao indray, indrindra mba hahatonga ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitraponao, ny fiainam-pianakavianay, ny fiainan'ny fiangonanao, ny fiainan'ny firenenay. Fa ny rinay zany Andriamanitro mba ho voninahitra ianaranao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Josoa 3 no tenin'ny tompo vakitsika anio, andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Hitantsika tamin'ny lasa ny tokony men'Andriamanitra an Josoa raha handeha hisolo-toerana ny misesy izy, hitantsika amin'ny toko voalohany zany. Amin'ny toko faharoa dia nandefa mpisavitany izy ary reny mpisavitany ireny dia fantatsika fa tafaverina somatsara ihany tany amin'ny Josoa. Tonga ny fotoana zay iampitana an Jordan. Aoko fantatsika aloha fa any andafy atsinanan'ny Jordan no misy ny vahoakan'ny Israely amin'izao fotoana izao. Ary araky ny fahitatsika dia misy amin'izy ireo efa enina anjara toerany. Ohatra ny Robenita, taranaky Robeny zany, ny Gadita, ny taranaky Gada zany, ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia efa nanana ny anjara taniny any ampititsinanan'ny Jordan. Fa ny vahoaka sisa rehetra kosa dia hiditra any andafy andrefan'ny Jordan, ary io andafy andrefan'ny Jordan io no atao hoe tany Kanana na Palestina amin'izao andro iainantsika izao. Vakitsikary ho hitatsika anio ny fomba ny tany zanak'Israely an'i Jordan sy ny nanangana ny tsangam-bato anjara toerany. Ohatra ny Robenita, taranaky Robeny zany, ny Gadita, ny taranaky Gada zany, ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia efa nanana ny anjara taniny any ampititsinanan'ny Jordan. Fa ny vahoaka sisa rehetra kosa dia hiditra any andafy andrefan'ny Jordan, ary io andafy andrefan'ny Jordan io no atao hoe tany Kanana na Palestina amin'izao andro iainantsika izao. Vakitsikary ho hitatsika anio ny fomba ny tany zanak'Israely an'i Jordan sy ny nanangana ny tsangam-bato tamin'izany Jordan zany sy tao Gilgala. Vakitsika izany tantara zany amin'ny anaran'ny tompo. Dia ny fomaraina koa Josoa, ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordan. Dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny toby ny mpifehy ka nandidy ny olona hoe, rehefa hitanareo ny fiaran'ny faneken'i Jehova Andriamanitrareo ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manara azy. Kanefa asio elanelany tokony 2 akio aminareo sizy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety aleanareo fa tsy mbola naleanareo akory izao lalana izao. Ary Josoa tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa raha ampitso dia hanao fahagagana eo aminareo Jehova. Ary ny teny tamin'ny mpisorona Josoa ka nanao hoe, ento ny fiaran'ny fanekena
ka mita eo anoloan'ny olona, de nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo anoloan'ny olona. Ary o Jehova tamin'ny Josoa, anio no anandrastako anao eo mason'ny Israely rehetra, ahafantarany fa tahaka ny nombako amin'ny sesy ny hombako anao koa. Ary mandidiny mpisorona zay mitondra ny fiaran'ny fanekena ka atavo hoe, rehefa miatra morony Jordanina ianareo, de mijanona eo Jordanina ihany. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe, mankanesa ty ka miaino ny tenin'ny Jehova Andriamanitrareo. De ho Josoa, izao no ahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velony, ka horoahiny eo anoloanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Vita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita ary ny Jebosita. Indro ny fiaran'ny faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo ho eo Jordanina. Koa ankehitriny mangala lehilahy rombiny ny Israely ho anareo, de ray avy isam-pirenena, ary raha vao mijanona eo amin'ny rano Jordanina ny faladian'ny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova tompon'ny tany rehetra, de ho tapaka ny rano Jordanina, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny atotan-javatra. Ary raha niala tamin'ny lainy hitany Jordanina ny olona, ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny fanekena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordanina zay nitondra ny fiara, ary naroboky ny mpisorona zay nitondra ny fiara tamin'ny sisin'ny rano ny tongony, fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordanina mandritra ny fararano, dia nijanona ny rano zay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra teria lavitra ery, de teria amin'ny tanàna Adama izay eo anilan'ny Zaretana. Eny tapaka tokoa ny rano zay nidina ho any ranomasin'ny tany ay, de ny ranomasin'ny Tsira, ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Ary ny mpisorona zay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordanina, ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitan'izy rehetra any Jordanina. Ray Masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Zava-mahagaga no hitatsika zay nivakina teo riavana. Zava-mahagaga, nahoana ny mahazava-mahagaga azy? Miverina indray zava-nisy tany amin'ny tanany ranomasina mena efa ho 4 taona lasa izao. Tsarovo manko riavana fa ny elanelan'ny tanany ranomasina mena ka mandra-pahatonga amin'izao fotoana iresahantsika ny tanany Jordanina izao dia 4 taona eo eo, satria nivezivezy 4 taona tany enefitra ny zanak'Israely. Noho ny tsy finoany hitatsika any amin'ny Deuteronomia any fa Andriamanitra mihitsy no nilaza hoe satria tsy niaino ahy reo olona reo rehefa nalefa mpisafitany, tsy niaino ahy reo dia tsy isy ho tafiditrany reo afa-tsy Josoa sy Kaleba ihany. Ary 4 taona no nivezivezy tao anefitra taony zanak'Israely. Tonga nefa ny fotoana nantaterahan'Andriamanitra ny teny fikasany dia nentiny hiditra amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Fahamarihana vitsivitsy dinitsika eto dia ny vokatry ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Izao ny baikin'Andriamanitra nomena nampitondraina ho any zanak'Israely. Hoy izy hoe, rehefa hitanareo ny fiaran'ny faneken'i Jehova Andriamanitra reo,
ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toeranareo ka manara azy, kanefa asio elanelany tokony ho arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety aleanareo, satria tsy mbola naleanareo akory izao lalana izao. Ny fidirana any amin'ny tany Kanana, ary tany tsy mbola nalean'ireo zanak'Israely ireo, dia ny fiaran'ny faneken'i Jehova no mielo lalana azy. Zany moa dia efa hitantsika tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely raha niala avy tany amin'ny tany Egipta izy, ny andry afo sy ny andry raona no nitarika azy aloha. Fa rehefa tonga kosa ny fiaran'ny faneken'i Jehova, satria raha vao niala tany amin'ny tany Egipta izy de mbola tsy nananany ny fiara, fa mbola ny andry afo sy andry raona nitarika azy. Fa rehefa vita kosa ny fiaran'ny fanekena, fa zany fiaran'ny fanekena zany moa dia misy ny didy folo le nomena any misesy tao an-tendrombohitra. Ao amin'izany fiaran'ny fanekena zany no misy ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ka Andriamanitra manatanteraka ny fanekena zay fanaovany, ary izany fiaran'ny fanekena zany zay ny levita sy ny mpisorona no milanja azy dia elo lalana ny zanak'Israely. Ka izay alean'ny fiaran'ny fanekena ihany no alean'ny zanak'Israely. Tandindron Jesosy Kristy Tompo manko i fiaran'ny fanekena io, fa Jesosy Tompo no ilay vaty fisaka velona. Misy ny faneken'Andriamanitra fa ao amin'ny Kristy ny fanekena rehetra nataon'Andriamanitra de eny avokoa, ary ho isika hoe no sy niaviny tamin'ny ranony zanak'Andriamanitra izany fanekena izany. Ka ny fiaran'ny fanekena eto de tandindron Jesosy Kristy Tompo zay asain'Andriamanitra mitara-dalana antsika. Izy raha teo natao hoe mpiandro tsara, ary ny mpiandro tsara dia manolotry ny ainy hamonjy ny sakaisany, kanefa koa mitara-dalana ny ondreo aloha izy. Ary zao ny zavatra ambarasoratra masina eto hoe ny lalanao diavanareo ne ka mbola tsy naleanareo mihitsy, lalana tsy mbola naleanareo, ary noho izany aoka izy mihitsy no elo lalana anareo. Problema dity mbola tsy fantatsika ny lalana izorantsika, ny ampitso, ny rafaka pitso, ny hoavy, ny vony amin'ny farany taona, lalana tsy mbola fantatsika ne zany. Kanefa izao ny mampalahelo, be de be ny olona ny mandehandeha foana, tsy fantany akory ny lalaka zorany, kanefa de mandehandeha foana izy. Ary matetika misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina makany amin'ny fahafatesana no iafarany. Ianao, zao nolazain'i Jesosy Tompo hoe izaho no lalana sy fahamarihana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana. Raha no any fiainana mandrak'izay no tianao andehanana, lalana tsy mbola naleanao zany, fa Jesosy Tompo ihany ny lalana, ary izy ihany no tokony hitara-dalana anao. Ny olona mandeha amin'izany lalana zany anefa, lalana tarihan'ny fiara ny fanekena, dia izao ny voalazan'ny andinin'ny 5, mana-masina ny tenanareo. Aoka hitandrina ny tenanareo ianao, anamasina ny tenanareo, fa ny fiaran'ny fanekena no mita eo alohanareo. Zao ny lazaina tamin'ny mpisorona, ny teny tamin'ny mpisorona Josoaka nanao hoe ento ny fiaran'ny fanekena, mita eo anoloan'ny olona, dia nitondra ny fiaran'ny fanekena izy ka nandeha teo anoloan'ny olona. Jesosy Tompo te vonina nandeha eo alohanao, ary zany nahatonga laza hoe izao ny fahazavana zao toy izao Jesosy, zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa anana fahazavana ainy. Ry havana, fantainina mipetraka ary izao amin'iny lalaka zoranao iny, amin'iny lalana aleanao iny, nde hiasa ianao, nandehanao an'izao, ndehanao an'izao ianao, amin'ny zavatra ataonao amin'ny fiainanao, mandeha ny fiainanao na tianao na tsy tianao zany, na mipetraka ao an-trano azy ianao, ny fiainanao mandeha ihany, na mipetraka ao ambony birao azy ianao, ny fiainanao mandeha ihany, satria ny minitra tsy azonao tazomina, ary ny fiainanao dia manaraka ny segonda sy minitra iny. Fa izao fotsiny, amandritra n'izany segonda sy minitra mandeha tsy azonao tazomina zany, dia mandeha miaraka amin'izany ihany koa ny fiainanao. Kanefa zany fiainanao mandeha miaraka amin'izany, moa ve manaraka ny Jesosy satsia, manaraka ny tenin'i Jesosy satsia, manaraka ny tenin'Andriamanitra satsia. Fa raha manaraka ny tenin'Andriamanitra ianao, zao ny tokony menan'ny Josoa eto, tahaka ny nombako amin'ny sesy nombako anao koa. Izany hoe tahaka ny efa nombako
nahitanao ny zava-mahagaga nataoko tamin'ilay mpanompoky ny elo lalana anao teo no ombako anao koa. Maro be ireo olona zay efa hitany masonao angamba nefa fantatrao eo amin'ny tantara, olona niaraka tamin'Andriamanitra, olona nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha kristianina ianao de fantatrao reny mpanompon'Andriamanitra maro be reny, ry Abrahama, ry Isaka, ry Jakoba, ry Mosesy, ry Josoa. Aty aoriana aza aty amin'ny tantarany firenentsika koa de manana olona ihany ko ianao zay nomban'Andriamanitra, niaraka tamin'Andriamanitra, naneon'Andriamanitra ny voninahiny, narovany. Eny, kanefa na de nataony martio azy de nataony nahajoratra amin'ny farany. Fantatrao reny olona rehetra reny. Fanarahana ny tenin'Andriamanitra no zava-miafina teo amin'ny fiainany. Ary tahaka ny nombako any Mosesy zay nianaraka ny teniko Jehova tamin'ny Josoa, no ombako anao koa. Ary ho hitan'ny olona zany, ho fantatry ny olona zany, ianao koa raha tianao nianaraka ny tenin'Andriamanitra, de tahaka ny nomban'Andriamanitra reny mpanompon'Andriamanitra maro fantatra io reny, no homban'Andriamanitra anao koa. Fa tsy mandainga akory ny tompo. Saingy zao samy manana ny programa ampiainany ho an'ny olony tsirairay ny tompo, ka mety hoe tsy ho lasa tahaka ny Mosesy ianao na ho lasa tahaka ny Josoa ianao, mety andalo fiainany martio azy ianao, kanefa izany akory tsy milaza fa tsy momba anao ny tompo. Tsarovy fa ny tanjon'ny fiainan'ny kristianina de ny andovan'ny fiainana mandrakizay. Na raha ampitso io, na raha afaka pitso io, na raha afaka 3 taona io, na raha afaka 50 taona io, ny tanjona zay tian'ny tompo ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra navotany avy tany amin'ny tany Egypta de ny tany Kanana. Ny tanjona zay tiany Jesosy tompo na navotany ianao tamin'ny fitondrantena dala, tamin'ny nanolonany ny aino faty solovolanao teo ambony hazo fijaliana, de ny hanananao fiainana mandrakizay. Toeram-piadanany eo ny elan'Andriamanitra. Zao nefa no zavatra misy ny hitatsika zany tany omen'Andriamanitra ny zanak'Israely izany amin'ny 10 dia misy misakana, tsy azahoanao mandova izany. Inona avy reo? Zao ny voalaza ato hoe Jehova no androkandreo loanao, iza avy reo? Kananita, ny Etita, ny Hivita, ny Perizita, Girgasita, ny Amorita, ny Jebosita. Ireo dia misakana anao tsy hiditra ao amin'izany tany Kanana izany. Maro be ny fahavalo misakana anao, tsy azahoanao mandova ny fiainana mandrakizay na de fa nalana avy tany amin'ny tany Egypta azy ianao. Mbola misy fahavalo tsy maintsy resena, satria ny demoni fahavalonareo de mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany. Zao nefa ny mahafaly ry havana, Jehova no androka ny fahavalo. Rehefa miaino ny teniny ianao, de Jehova no mandroka ny fahavalo. Titsika ny manamarika fa ireo ponina atao reo, Kananita, ny Etita, ny Hivita, Jebosita, hoy isika hoe raha mijery zany tsika hoe ary ahoana ary Andriamanitra ny miangatra ko reo olona reo nefa miponina teoko, na ahoana no asainy vonoina reo, asainy ravana reo, asainy potehina reo mba homena ny zanak'Israely. Iza moa iza no hifandahatra amin'Andriamanitra amin'izany. Zao ny voalaza eto hoe tompon'ny tany rehetra Jehova, 2:12, indro ny fiaran'ny faneken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso eo alohanareo. Andriamanitra ny tompon'ny tany, ko rehefa tiano menany Israely ve ny tany Hivita, Jebosita, Girgasita, Amorita, ataoko ahoana moa ny ady hevitra amin'Andriamanitra? Misy olona ihany te ady hevitra amin'Andriamanitra, fa izaho tompoko tsy sahy miady hevitra aho rehefa ho ny tompo eo omeko anareo ny tany. Nampanantenainy any Abrahama io ao an'ny taranakao ity, ary an'Andriamanitra zany tia nomena azy zany. Programan'Andriamanitra zany, tsy afy miady hevitra ny am'izany aho. Fa ny zavatra hitatsika eto de zao, Andriamanitra no androka ireo fahavalo reo eo anoloany, satria tompony ny tany Jehova. Ambariny amin'ny 7:12 hoe ary avy mijanony amin'ny rano Jordana ny faladian'ny mpisorona zay mitondra ny fiaran'ny faneken'ny Jehova tompon'ny tany rehetra. Naverina indroa mihitsy ny hoe tompon'ny tany rehetra Jehova, mba hahatonga zanak'Israely tsy salasala fa hoe ny tompon'ny tany rehetra ny efa nanome anio anareo hoe ry havana. Ny fiainana mandrakizay de Jehova tompony maro ny tompony, ary te hanome antsika izany fiainana mandrakizay zany izy. Ary noho izany de tsy tokony salasala intsony ianao, tsy
tokony hisalasala intsony aho fa efa vonina ny nanome zany Andriamanitra ka nanolotra ny zanany izy ho avy raisy olony maro nomena azy ny fiaina mandrakizay zany fa izangy izao ny tsy maintsy ataoko de ny miady hahazoko zany fiainana mandrakizay zany satria sakanana aho tsy andovan'ny tany Kanana ary ny mpisakana ahy ka nanita maro etita maro evita maro perizita maro amorita maro girgasita maro jebosita maro zany hoe fahavalo samy hafa misakana anao tsy hoany misakana anao ny vola misakana anao ny voninahitra misakana anao ny filan'ny nofo misakana anao ny asan'ny devoly misakana anao ny fanompoatsampy izany rehetra zany no fahavalo misakana anao tsy azahoanao mandova marina ny tany Kanana adidinao ny mandresy ireo ny andresy anazy anefa ny fanarahana lay fiaran'ny fanekena ihany raha ianao fotsiny ihany hoe hanao an'izao ahy hanao an'izao ahy tsy tompoko tsy afaka handova ianao ary zany ny olana ny nahatonga an'ireo zanak'Israely reo nivezivezy tany anefitra ndrity 9 taonany de satria tsy niainy teny Jehova izy any amin'ny Deutéronome 2 tatsika zany miakara ho Jehova tsy nety nandeha reo ary rehefa tsy andeha nareo ho Jehova tsy akatony teniko ianareo ho Jehova de zao no izy ndahoary fa de nivezivezy mandra-pahalanindreo olona zay tsy nino reo piady tsy nety niakatra ireo de nivezivezy 4 taona tany anefitra tany ny zanak'Israely zany hoe reo olona nanao raha militaire 4 taona ny miakatra tsy nety niakatra reo 4 taona nivezivezy tany anefitra ringana tany izy rehetra zay Andriamanitra vao nilaza tamin'ny Josoa hoe miakara am'izay tsarovy ry havana fa ny elanelan'ny boky ny elana avy tany Egypta mandra-pahatonga amin'ny bokin'ny Josoa dia 4 taona ny antony dia satria tsy nino ny zanak'Israely fa reo nino kosa dia nanaiky ny tenin'Andriamanitra ary de hitatsika manomboka amin'ny 4:10 ka hatramin'ny 7:10 no ahitantsika hoe rehefa nanaiky ny tenin'ny Josoa ny olona dia nitondra ny fiaran'ny fanekena ny mpisorona raha vao nanitsaka raha vao naroboky ny mpisorona 5:10 zay nitondra ny fiara tamin'ny sisin'ny rano ny tongony tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordanina mandritra ny fararano dia nijanona ny rano zay nidina avy any ambony ka tonga tony atotan-javatra tery lavitra ery mba alao fisarintsaina ngery avana Jordanina zany Jordanina tondraky asa misy 4 kilometra angamba farafahakeliny misy any amin'ny 500 metatra ny vavarano raha ohatra ka tondraka Jordanina farafahakeliny 500 metatra izao anefa io rano io zany rano tondraka izy amin'ny fararano satria fararano amin'izao fotoana zao no nandeha teo ny zanak'Israely raha tondraka ny rano no ny rano midina ane zany de ahoana tsy nihoatra ve fa de niavoza be teo alaovy saretsaina nge andeha nge ho toanatsika tsy avela andeha mihitsy ikopa mandritry ny 4 andro ohatrinona ny volaolanina am'izany vo hisy zany raha hisy aza zao nefa eto tongotra nanitsaka rano de niato ny rano nanjary maina Jordanina andehanany zanak'Israely amin'ny tany maina inona ny nahatonga zany ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany mazava loatra zany fa matoa maina Jordanina rehefa aveo satria hitatsika hoe ary ny mpisorona zay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehova dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordanina ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-pahatafitany izy rehetra ny Jordanina ny dikan'izany anie ny rano avy any ambony tsy nidina tsony fa nevovona fotsiny teo herin'Andriamanitra izany ny rano teto ambany anefa lasa de nanjary tany maina ny teo ambany herin'Andriamanitra izany ary mahatongan'Andriamanitra hanao fahagagana dia ny fanarahan'ny olona ny tenin'Andriamanitra izay ihany rehefa tenin'Andriamanitra no rahiny de afaka manao fahagagana manatanteraka zany teny nataon'izany Andriamanitra ry havana eto aho de te tarika ny saintsika fa ny hanamafy
fa ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra izany ihany no ahitanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao ary ahatongavanao any amin'ny tany Kanana. Izay ihany. Raha tia ianareo Jesosy dia tandrona ny teniko. Ary ny fitiavantsika an' Jesosy Tompo dia noho ny finoantsika azy ilay fiaran'ny fanekena. Faneken'Andriamanitra nandatsaka ny rany Kristy zanak'Ondrin'Andriamanitra mitondra ny fahotana zao tontolo zao. Ary noho izany, raha tianao no tafita soa na amin'ny zavatra ataonao eto an-tany zany, amin'ny asa mandraharaha ataonao zany, indrindra fa ny anananao handova ilay fiainana mandrakizay zao ihany. Araho ny teniko ny Tompo. Araho ny teniko. Rehefa zao ny lazaiko anao, na anaraka ny olona na tsy anaraka ny olona, ianao manaraha aho Jesosy. Zay ihany azy. Fantatrao ny tenin'ny Tompo. Fantatrao ary dininao sy ianaranao isan'andro. Ary tokony ataotsika izany satria ny atao hoe manara-dia ny fiaran'ny fanekenany dia mitazana hoe aizary nalen'le fiara teo tokony 1 kilometatra eo manko no elanelan'ny fiaran'ny fanekena sy ny vahoaka. Zany hoe ny vahoaka rehetra dia tsy maintsy mahatazana ilay fiara. Ny tsirairay avy amintsika koa dia tsy maintsy mijery an' Jesosy Kristy tompotompo ny finoantsika ary tsy maintsy miaino ny teniny. Izao ny teninao Tompo. Izao nambaranao raha manao an'izao raha izao ny zavatra mitranga dia izao ny tokony hatao ary efa ao amin'ny soratra masina avokoa ny torolalana rehetra tokony izorantsika amin'ny fanarahana azy. Zao ary ny torohevitra menantsika anio. Baikin'Andriamanitra tamin'ny Josoa ny hoe mandehana, manaiky Josoa. Baiky ny Josoa kosa ho an'ny mpisorona ny hoe ento ny fiara, manaiky ny mpisorona. Baiky ny Josoa ihany indray ny hoe mita amin'izay ianareo dia nita ny olona. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany ihany ny zava-dehibe. Ary noho izany, na aiza toerana misy anao, raha tianao ny hiaraka amin'Andriamanitra, ahita zava-mahagaga amin'izay ataon'Andriamanitra, ankatoavy ny teniny. Raha mitoetra ao anatinao ny teniko, angatao izay tianao na inona ho Jesosy fa ho tonga aminareo izany. Ary hoy izy tamin'ny Josoa hoe akoatsiala eo am-bavanao ny teniko. Hanao arak'izay voasoratra eo ianao, fa amin'izany dia hahalavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Hanambona anao an'iny Tompo satria hankatony ny teniny ianao. Vavaka isika. Misaotranao izay Tompo noho ny teninao androany indray namina porofo aminay fa tompony tany rehetra ianao ary manome ny tany ho an'izay tianao omena azy. Misaotranao zahay fa na dia sarotra aza ny azo an'Israely ny tany lovany avy amin'ny teny fikasana ny menao, be fahavalo ao ary mbola misy ranomasina izay tsy maintsy vakiana no tanterahinao tamin'ny fomba mahagaga ny nanafahanao ny Israely tamin'izany. Misaotranao zahay ry Tompo, mangataka aminao zahay, manampianay ianao mba ho hainay ataony mankatoy ny teninao amin'ny lafin'ny mpiainanay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany.